ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanomraba antsika rehetra afaka malala tratra ity alaka misy faraitra am'roapolo ny volana janoary ity manonona ny fifalian'ny tompo Jesosy amintsika menakavy ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny bokin'ny Isaia mpaminany toko faraitra amby dimapolo. Isaia toko faraitra amby dimapolo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Isaia toko faraitra amby dimapolo andiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo. Vakitsika ny anaran'i Jesosy. Izao dia zao no mpampiona anareo, koa nahoany ianareo no dia matahotra ry zanak'olombelona mety maty sy ny zanak'olona izay atao tahaka ny ahitra, ka manadino an'i Jehovah mpanao anao izay namelatra ny lanitra sy nanorina ny tany, sady matahotra lalandava mandritra ny andro iananao noho ny fahatezeran'ny papahory raha mikendry mono izy. Fa izay tsony izay fahatezeran'ny papahory izay mitanondrika dia ho afaka faingana, tsy ho faty avarina ao andavaka izy ary tsy ho diso hanina. Fa izao Jehovah no Andriamanitra ao izay mampanonja ny ranomasina ka mirondrona ny onjany. Jehovah tompony maro no anarako ary nataoko eo ambavanao ny teniko ary eo amin'ny ariky ny tanako no nanaronako anao. Hanao ny lanitra sy hanorina ny tany ary hanao ny ziona hoe oloka anao. Ray masonao manomasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity bokin'ny Isaia mpaminany to mpiratana antsika ity afaka malala dia miresaka fampahirezana ny amin'izay tsy tokony hatahorany vahoaka an'Andriamanitra. Teny manala tahotra izany ity mandresy lahatra ny vahoaka an'Andriamanitra mba hiala ny tahotra na manaisotra ny tahotra ao anatiny. Ny dikateny-bolana dia manao hoe mamety andininy vitsivitsy ty lohateny hoe inona no atahoranao ry vahoaka an'Andriamanitra. Amin'ny lafiny psikolojia dia misy karazana tahotra maro isan-karazany izay mety mpahazo ny olombelona. Misy ara moa tahotra lovana mihitsy, zany hoe misy tena tahotra ka ataontsika hoe lovana héréditaire ary noho ny toejahatra maro samihafa dia misy karazan'olona na olona izay nandova toetra saro-tahotra. Fa misy karazan-tahotra maro samihafa, misy ny matahotra zavatra, indraindray ilay zavatra tahorany tsy voatena fantany tsara. Misy tahotra vokatry ny loza, misy tahotra ny ataontsika hoe tahotra ny fiarahamonina, tahotra ny miseho imasom-bahoaka, be dia be ny karazana tahotra. Ka eto amin'ity bokin'ny Isaia mpaminany ity dia misy karazana tahotra anankiray manokana, tahotra izay tahotra ny papahory, tahotra olona fotsiny zao zany ity. Tsy tahotra zavatra akory, tsy tahotra loza na fa tena tahotra ny ampahorin'ny olona, tahotra ny herim-pamoretana izay mety ataon'ny mpitondra na ataon'ny papahory. Ary dia izay tahotra izay, karazana tahotra izay fantatry ny ireo izay manana farafahakeliny amin'ny psikolojia, dia tahotra izay mahatonga tsy fahafahana manao zavatra, tahotra izay mahatonga tsy fahafahana manofo zavatra tsara ho an'ny tena kory aza, tahotra tsy fahafahana manapa-kevitra, tahotra mahatonga tsy fahafahana mifaly amin'ny ankehitriny, tahotra mahatonga tsy fahasahiana hiatrika hijoro hifaly amin'izay maha izy azy ny tena, ary mety mahatonga fierena miery, mahatonga henatra, mahatonga fiforetana anaty, ary rehefa tsy tratra ny nofona ny faniriana dia tonga tsy mahana fifaliana amin'ny tena, manjary olona soren-dava, ile tenenao amin'ny teny frantsay hoe anxiété, zany hoe tonga soren-dava, mora tohina, sorena noho ny antony tsy fantatra sy ny sisa rehetra. Ary dia eto dia misy zay tahotra izay, zay ny voambolana tena phobos moa ny teny grika,
nazona teny fantsy hoe phobie lalina kokoa no zay kanefa no ambarany Isaia izy tahotr'olona mampiorooro ao anatrehan'ny olona any ka raha vantany vo mijorona i olona dia misy tahotra mangovotra tsy mahavita na inona tsy miasaraka ny tokony ho izy na de ny taova ao anaty aza mainka moa fa ny saina maneritreritra de miatisitra an'Andriamanitra zany satria nisy tahotra reo tahotra ny papahory azy tao amin'ny vahoaka tsy oziza ny papahory azy ny Babilonianina io ny firenena zay nampahory azy ary hitan'ny vahoaka ny Joda na ny vahoaka Jiosy zany mieriny Babilonianina hany ka nangovotra teo anatreny izy tsy navita na inona de amin'ity Isaia toko fahatamperatanatsika ity de nindin'ny faharoambin'ny folo izao dia izao ihany mampahery anao ny tompo ka inona no atahorana olona inona moa no atahorana olona zany hoe eto zany Andriamanitra de tena manamaivana mihitsy ny olona mitaha aminazy Andriamanitra mitaha amin'izy Andriamanitra ary mandresy lahatra izy manao hoe raha vahoakako ianao de tsy tokony atahotr'olona raha vahoakako marina tokoa ianao de mampahery anao aho tsy tokony atahotr'olona ianao lay tahotr'olona tsy hoe tahotra no nienatra tsy zay loatra fa tahotra lay miorooro lay matahotra tsy afaka manao zavatra lay tahotra tsy afaka mifaly afaka malala eto zany ny vahoaka Jiosy de nana traumatisme mihitsy zany hoe tena nanaky tao anatiny mihitsy lay tahotra lasa zany fandibiasana hita-taranaka ary de lasa kanosy izy taitaidavy izy tsy samy teny izy tsy samy maneho ny heviny izy tsy samy faly akory azy izy tsy samy maneho ny talentany sy ny fanomezam-pahasoavany izy raha tsorona de meritreritra ny tenany ho resy mandrakariva izy mbola tsy nisy akory lay ady de efa meritreritra ny tenany ho resy izy ary everiny fa tsy manana anjara fifaliana mihitsy izy de hoy ny tompo aminy ry vahoakako inona no atahoranao olona nahoana ianareo ny matahotr'olona avako malala isany ataontsika hoe ankehitriny zany hitatsika fa ny fanabeazana malagasy nentim-paharazana de fanabeazana zay mampivelatra ny mahaolona saingy fanabeazana zay ndraindray tsy tena manome toerana loatra ny fampahirezana ny olona hijoro hany ka ndraindray no hita de toy ny mora resy ny tanora malagasy io ny ataontsika ireo mpandinika ny toetra malagasy mihitsy de asa noho ny fahatsorapony malagasy noho ny fandeferany malagasy de ndraindray toy ity taon'ity Isaia toko 1:5 ity izy ndraindray lasa mora resy izy dre maka metra-pantaina tamina mpandinika toetra n'olombelona psychologue anakay nefa inona kay no mahatonga an'izany de izy hoe mahatonga an'izany tsy malagasy akory na metraka fanontaniana de izy hoe mahatonga an'izany de zao izy nanomboka tany amin'ny fanabeazana atry ny fahazaza mihitsy kiandava bedesindava treromindava etrereto izy fa rehefa vao matsiaro saina ny ankizy ka treromina lava bedesina lava de lasa tsy manana maridarana itsony izy ny aminy hoe inona ny mety inona ny tsy mety raha ohatra ka zarinao ianao ray aman-dreny mandrakariva ianao ray aman-dreny mandrakariva no mametraka ao an-tsaina hoe ity ny atao hoe mety ary raha mandray fanapahakevitra izy ao anatin'ny fahazazana ao anatin'ny fahatanjorana de bedesinao hoe ity tsy mety fa ity teneniko aminao ty ny atao hoe mety de very maridalana izy ozy ary tsy gagy ianao raha ohatra ka olona mora resy izy treromindava tsy zay zavatra rehetra ataony de kianina tsy ekenao mety ary na tsy mety aza de tsy hainy mampahery azy hoe zao no tokony atao raha milafiny maha-olombelona anankiray zay fa ohatra ka jerena ny fiainam-piarahamonina de tahak'izay ndrany tamin'ity Isaia toko 1:5 mihitsy rehefa ny firenena anankiray afaka malala na ny fonina ao aminy na ny vahoaka na lay fiarahamonina no zatra tolorana tsy napaherezina hanana fanapaha-kevitra hitondra ny fiainany na tsy napaherezina handray andraikitra fa mipepona na tsy mipepona koa aza fa eo ny fanapepona eo koa ny hoe tsy fanandratana ny maha izy azy fa fanapepona ny maha izy azy mandrakariva hoe ratsy
rehefa vita gasy, ratsy rehefa malagasy, ratsy rehefa hira gasy, ratsy rehefa fitafy malagasy, ratsy rehefa teny malagasy, ratsy dia mazava ho azy fa lasa kanosy izy ary tsy mahajorotsono mihitsy izy. Zay nalovany jiosy io a fony zanatany tany nozanahan'ny Babilôna dia naletika tao anatiny fa ny tsara de zay ataon'ny Babilôniana satria nana architecture ataoko hoe mendrika ny Babilôniana ny tata amin'ny jiosy sy ny sisa rehetra hany de lasa vahoaka kanosa ny vahoaka jiosy tamin'ny fotoanandro dia nampahirezony tompo izy satria tsy tiany satria rehefa manjaka loatra ny tahotra de manjary takona na de Andriamanitra rehefa ny tahotr'olona ny manjaka de tsy mipetraka na de ny tahotra n'Andriamanitra mazava ho azy. De hoy ny tompo eto manao hoe ry vahoakako aza matahotr'olona tsy lay tahotr'olona trifanana akory nanaovana belona sanatria komina loatra dy zay ny dikany fa ny hoe lay tahotr'olona ka mahatonga anao tsy afaka mivelatra, lay tahotra olona ka mahatonga anao miforotra tsy afaka mifaly amin'ny ankehitriny, lay tahotr'olona ka mahatonga anao tsy afaka mandray atanana zay heverinao hoe tsara, tsy afaka mandray atanana no avinao ny ankehitrininao fa ny dikany hoe tahotr'olona de zao havotsitrao tsy ho eo ampelantananao ny zavatra nomen'Andriamanitra anao. Raha tokony ho izy de enao sy Andriamanitra no mitondra ny fiainanao voalohany indrindra, enao sy ny tompo. Fa rehefa matahotr'olona ianao dia tsy eo ampelantananao ary tsy ataonao ampelantanan'ny tompo intsony ny fanapahan-kevitrony fa any ivelany tenanao. Dia zay no mahatonga ny tompo eto manao hoe tsisy ninona azoko atao aminareo raha matahotr'olona ianareo zanatry fa zao za Andriamanitra ny voalohany tokony atahoranareo. Ary tsy matahotra n'Andriamanitra, tsy mitona ny olona atahotra azy Andriamanitra atahaka ny fahatahorana biby matahotra zanatry fa mitona ny olona hatahotra azy Andriamanitra ao anatin'ny fitiavana. Ina ny hevim-panary afaka malala fampahirezana io betsaka amintsika le afaka malala no tsy afaka manao zavatra indraindray no nitahotra olombelona. Tsy lay tahotra olombelona ataontsika hoe menatr'olona tsy fa tahotra olombelona, tahotra ny oresy, tahotra ny ambaniana, tahotra ny aratsiana le afaka malala hany ka manjary tsy afaka manofa inona mba mety ary tsy afaka milaza akory aza hoe zao mba tiako, zao mba mety amiko fa de indraindray manao ene mety amiko daholo, ene tsy hitatsina na de amin'ny fotoana mba ilana ny heviny aza le firenena le olona anankiray de zao tsy samy teny akory izay hoe zao mba tiako, zao mba mety amiko fa de zay ataonareo hoe satria mipetraka lay tahotra olombelona no lay erim-pamoretana ela loatra nanjaka ataony 70 taona nge na babo zanak'Israely ohatra tsika tamin'ny fanjanahantany de betsaka mihitsy amin'ny malagasy na tanora malagasy no mbola matahotra vazaha ny antony tsy fantany akory ny antony tsy fantany akory ny antony hoe inona moa ny antony tokony atahorako vazaha ohatra hoe inona ny fahaizana mampahalalana ve tsy de mifanalavitra de manao anao koa fa inona fotsiny zao satria no zay tahotra ny fandovana izay eto le afaka malala. De raha vahoaka n'Andriamanitra ianao de hoy ny boky ny Isaia mpaminany ko nahoana re ny dia atahoranao olona aza de matahotr'olona ianao fa raha matahotr'olona nge ianao tsy sambatra raha matahotr'olona ianao dika zany tsy raisinao tsy eo ampelantananao ange ny fiainanao sy no avinao lasa tsy afaka mieritreritra zay mety mahasoa anao ianao, tsy afaka mieritreritra zay mety mahasoa ny ankonanao ianao ary mety miforotra naty ianao kivy ianao tsy tianao ny tenanao, tsy tianao, tsy hitanao ny fahasoavan'Andriamanitra afaka malala pino ianao kristianina de zao aza miforotra eo anatrehany olona ndika zany tsy akalao izy sanatria ny vava ndika zany tsy aza mieritreritra ny tenanao ambonino izy tsy zay loatra fa izao mijoro matokia n'Andriamanitra fa manana zay mahay anao tahaka ny mihoatra lavitra ny olona zay atahoranao io aza ary jereo tsara fa resy zay ke le tenen'ny tompo eo ambany io manao hoe jereo tsara izy manao hoe aiza azy zay olona tokony atahoranao io nahoana ianao ny matahotra aiza itsony zay fahatezeran'ny papaoly 10:24
satria efa noafahana avy amin'ny Babilôna zanak'Israely fa efa nafahana tamin'ny fanadevozana saingy zao le fanadevozana afaka fa le tahotra mbola niraikitra tao anatin'ilay fiarahamonina ihany tahaka atsika hoe ny fanjanahantany efa afaka fa le tahotra mbola ao anatin'lay vahoaka ihany any ka manjary tsy manana fanapaha-kevitra hitondra sy zay everino mety akory izy ao an'izay fiarahamonina misy azy afako malalo ity ten'Andriamanitra ity dia manafatra atsika sazatsika mihitsy amin'izao fiandohan'ny taona zao manao hoe sahi manomboka zavatra vaovao amin'ny fiainanao isan'andro dia atomboy amin'ny fijoroana zany aza matahotra olona tsy hoe matahotra olona ianao tsy hoe satria tsy hoe mafy be fa satria tsy matahotra olona ianao satria anao manana an'Andriamanitra zay miantoka anao miaro anao ka miteny aminao manao hoe nahoana ianao no matahotra olona fa ny faharoavako malala dia ny antony tsy hatahoran'olona dia io teneniny io andininy fa 20 zay voalaza teo hoe ka inona no atahoranao olona zay mety maty na zanak'olombelona zay miaina toy ny ahitra zay no azo milazana azy eo izy manao inona moa no tokony atahoranao zay zanak'olombelona mety maty tsy tokony atahotra olona ianao satria zao ny olombelona nge mety maty ny dikany teny hoe mety maty dia izao marefo toy ny ahitra mitovy aminao ihany izy Andriamanitra jereo ny ranomasina jereo ny zavatra nataoko eto ambony zany ny Andriamanitra ao ka nahoana ianao no matahotra avako malala betsaka amintsika no ndraindray ao anatin'ny toeram-piasana anatsyekoly any amin'ny fiarahamonina no ndraindray tena mahatsiaro tena hoe tsy afaka manao ninina mihitsy no nitahotra dia ny tompo eto miteny manao hoe raha niteny aminao hoe aza matahotra dia tsy mitaonanao hitodika amin'ny tenanao ka mitenanao manao hoe aza matahotra fa jerenao manampahaizana be jerenao manambola be jerenao mipotra avy amina fianakaviana ohatra zao tsy zay loatra fa raha mitaonanao Andriamanitra manao hoe aza matahotra nahoana ianao no matahotra olona dia zao satria Andriamanitra ny mpanjininao zany hoe raha ohatra ka mibanjina ny tenantsika isika raha mandresy ny tahotra isika satria zay no mahasamihafa azy raha ohatra ka mitsabo olona ataontsika hoe ao anatin'ny fatoran'ny tahotra ny psikology dia no ampiasainy dia zao fampahirezana n'le olona hitodika amin'ny tenany hoe jereo tsara ny tenanao ianao konge manatsaina ianao ohatra zao raha isao tanana dia nitaonan'le olona hitodika amin'ny tenany izy fa eto ny tompo tsy nitaonany olona hitodika amin'ny tenany fa nitaonany olona hitodika amin'izy Andriamanitra mampahery ilay olona Andriamanitra hiala amin'ny tahotra fa ny fomba nentina nampahery azy tsy nampitodika azy tamin'ny tenany izy fa nampitodika azy tamin'Andriamanitra zay no mahasamihafa azy raha mampahery Andriamanitra tsy mampahery atsika hitodika amin'ny tenantsika hoe jereo ny tenanao ianao koa nge mba mahana zay mahinao anao ianao koa nge mahana zay mba ireharehanao zay eo ihany fa milohan'izay rehetra dia mitodika amin'Andriamanitra aloha hoe za jereny fa za Andriamanitra dia zao zany nanao ny lanitra zany nanao ny tany ny ranomasina sy ny zavaboary zany nanao azy za nefa eo akaikinao za nefa tsy mahavoy anao no zany tsy tokony hanatoerana eo aminao mihitsy ny tahotra na inona fa sahi ianao manangan-javatra sahi ianao manofy zay verinao tsara sahi ianao mitondra ny fiainanao raisao tanana dia minofa miaraka aminao avako malalo mbola anatin'ny fotoana fiandohan'ny taona isika dia izany teny zany no entina mampahery anao ankehitriny ka inona no atahoranao ny olona mety maty ry zanak'olombelona inona no atahoranao fa izy manao hoe izaho no mpampiona sy mpampahiry anareo ka nahoana ianareo no matahotra avako malala sahiary amin'ny fiainanao isan'andro manana finoana sy fahatokina esory ny tahotra ny tebiteby ny aiampo fa tsy mampandroso ny fiainam-panahinao zany tsy mampandroso ny fiainanao zany tsy mampandroso ny fanoloran-tena sy ny fandrarana sy ny asanao mihitsy ary ny fiainam-pianakavianao zany fa sahi mibanjana an'Andriamanitra nataon'Andriamanitra andresy ianao hoy ny filazan'ny tompo azy filazan'ny Paoly azy amin'ny resaka ny tompo izy manao hoe manoatra noho ny mpandresy ianao noho ny amin'ny Kristy ny zavatra rehetra men'Andriamanitra no zanany aza ny meny anao ka mankefa zay zavatra mielina vetivety eto amin'ity tany ity tsy homeny anao ve fa matoky fa ataony manoatra noho ny mpandresy ianao ivavakasika Jesosy nisotranao za efa ny fahafatesana aza resinao ho anay
ianao lay andriamanitra velona manala ny tahotra ty anatinay indrisanisa tompo fa sary tahotra izahay misaotra tompo fa mampahery anay ianao manala ny tahotra sy ny tebiteby ny tahotr'olona ny tahotra ny tantaranay ny tahotra hijery ny tenanay ny tahotra hijery anao andriamanitra noho ny fahotanay tompo mamindrafo aminay efa nodiovinao tamin'ny rano zanakao zahay de ome fahasahina hijo satria zanakao satria mpanomponao mitafy anao Jesosy zahay ko ameo anay ny herim-panahy hijoro vavolombelonao ho sambatra amin'ny fiarahana aminao andriamanitra mampahirezanay tompo andray atanana ny fiainanay ambany fahasoavanao ka tsy ny tahotra no mibaiko anay tsy ny hakeleza ny finoana no mibaiko anay fa ny finoana fa ny andriamanitray tianay ny andriamanitray mandresy ny andriamanitray lehibe ny andriamanitray fitiavana de meo anay ny fahasahina hijoro vavolombelony fitiavanao alehana fifaliana fiainanay ankehitriny misaotra Jesosy noho ny amin'ny fandresenany ianao de ta io fiainanay isan'andro ho fiainanay amin'ity tontolo andro ity ho fiainany ankonanay ny fahatsiarovana fampandresy zahay no ianao misaotra Jesosy amen